Haleloia! Dia faly miaraba antsika rehetra indray ry havana. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao idera sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ary indrindra hieno ny efatra avy amin'ny fanahy masina. Alohan'ny hitondrantsika am-bavaka dia omenantsika ny lohateny ahafahantsika miara-mitondra am-bavaka zany izao fizarana izao izay hoe aoka dio sy masina izay rehetra hivavaka sy ao amin'Andriamanitra. Aoka adio sy masina sy ho masina izay rehetra hivavaka sy ao amin'ny Tompoandriamanitra. Izay ny lohateny entintsika am-bavaka sy ifampizarantsika eto. Vavakantsika tompoko. Eny ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, tera sy mankalaza anao mandrakariva izay ary indrindra manatona anao amin'ny mpanetretehana efa mifona sady mifona tanteraka Tompo amin'ny fahalemena amin'ny tsy famendrehana rehetra ary indrindra amin'ny tsy fantanterahana tamin'ny fiteny, tamin'ny fijery, tamin'ny fihetsika rehetra izay tsy araka ny sitraponao dia mifona aminao Tompo, mifona mangataka famelana tanteraka ary indrindra mangataka ny ranao soa mba tena nadio anay tanteraka, nadio ahy tanteraka raha eo aminao ny izara ny sitraponao Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Dia mangataka anao tanteraka nadio Tompo mba tsy ho isainao tokoa ny heloko fa ianao no hitan'ny olona ka mba ho tanteraka araka ny teny izay fampizarana androany fa tokony adio ary tokony ho masina izay, tokony tanteraka izay raha manantona anao fa tsy manantona anao amin'ny tsy fantanterahana amin'ny fanontona. Ka dia mangataka amin'ny fanahinao masina sady hiteny ary indrindra mpafantatra anay ny sitraponao ka tsisy feonay fa tsy ny feonao ary eo ka tsisy ao ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo naovany zavavaka izany. Aleloia. Amen. Dia araka izany ny lohateny dia averina ihany izany hoe aoka adio sy ho masina izay rehetra hivavaka sy hiaona amin'ny Tompoandriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy hanamarinana antsika izany. Eto izany dia efa marinina sady etỳ am-piandohana fa misy atao hoe fomba liturjia ny filazantsika azy izay mahazatra ny olona mihitsy hoe rehefa tonga mihaona amin'Andriamanitra handeha ho any am-piangonana, handeha hanatrika ny fitaom-pivavahana dia efa misy hoe atao aloha ny fisaorana satria velonaina tafahoana mbola afaka mihaona amin'Andriamanitra dia avy eo manao fiderana an'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra ambony sy avo azy. Dia izay vao misy teny na hira atao na misy vavaka olona vitsivitsy dia tonga dia tononona hoe voavela ny helokao raha ohatra ianao tena mibebaka. Tsisy nakabeazan'ny olona moa izany na ny ao anatin'ny satria ny olona manenjika ora, manenjika fotoana efa voahomanao daholo hoe ny hira ny tiany atao betsaka izay mbola hisakafo rehefa avy eo satria misy fiaraha-misakafo fa ny fibebahana izany dia tsy atao mihitsy ary tsisy vavaka fibebahana na fomba fotoana hibebahana fa tonga dia tian'ny olona ny midera mankalaza rehefa tonga ao dia rehefa lasa ilay zava-maneno ny muzika dia ny mandihy sy mitsinjaka satria hoe tafahoana amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy mihaino ny olona mpanota izay masina ihany izy no mihaona amin'Andriamanitra. Ny mpanota tsy hainono na dia mihira midera an'Andriamanitra eo ary isika izay fanao misy matetika mihitsy ary izay fanao amin'ny fiaraha-mivavaka rehefa tafahoana eo dia manao hira dia atao muzika mirendina tsara dia eo tonga ny fanahy masina, tonga ny Tompo hoe netinety mihitsy izany ambiance izany. Fa ny Tompo alohan'ny mihaona aminao dia tiany ianao aloha hiala amin'ny ota rehetra sy ny fahotana, adio ao anatrehany fa raha tsy izany izy tsy mihaino anao, tsy mihaino antsika izany dia ho raisintsika sady ny tenin'Andriamanitra manamarina izany ao amin'ny Exodosy 3:7. Vakiantsika izany ny Exodosy 3:7 ny 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy dia niandry ny ondry amanoson'i Jetro rafozana mpisorona tany Midiana dia nitondra ny ondry amanoso tany ankoatran'ny tany anefitra ka tonga tany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'ny Tompo niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny romemy iray ka hitany fa indro nirehitra afo ilay romemy kanefa tsy levona. Dia io Mosesy ivily kely hijery io fisehoan-javatra hafakely io aho. Nahoana no tsy levona io
romemio rehefa hita io romemio azafady rehefa hitan'ny tompo fa nivily mba izah izy dia niantso azy avy tao avoan'ny romemy Andriamanitra ka niteny hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho ary hoy izy aza manakaiky ety esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa tany masina ijoroanao io hoy koa izy izao no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba dia nisaritava i Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Rehefa vakitsika teo izay dia mazava mihitsy fa na Mosesy ary izay nividian'Andriamanitra manokana ny sehoany eritrereto fa eo amin'Andriamanitra izy zany izy tsy nieritreritra eo amin'Andriamanitra fa fantany hoe tendrombohitr'Andriamanitra ilay nandalovany. Ohatra antsika zany andeha ho any amin'ny tempoly ho any amin'ny fiaraha-mivavaka ho any amin'ny fiangonana dikan'izay eo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Rehefa eo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ny olona dia lasa manana fahazarana hoe ny endrika ivelany fitafiana natao tsara, ny fiangonana natao tsara fa Andriamanitra mahafantatra ny ao am-po. Hitanao izy ny ao am-po tsy miloaka ary tsisy miafina aminy ny zavatra nataontsika. Dia na Mosesy ary eto izay tsy nana-po nikarakara ny ondry nanao ny asa mahazatra zany no nataony teto fa rehefa eo amin'Andriamanitra teo amin'ilay tendrombohitr'Andriamanitra izy dia tonga ny anjely Andriamanitra dia sarotiny mihitsy amin'ny toerana misy azy. Matoa zany tsika miditra amin'ilay toerana anankiray ao anatin'ny fahalotoana raha mieritreritra ianao hoe raha tsy mibebaka ianao raha mbola mandeha amin'ny fahotana, amin'ny fijangajangana, amin'ny halatra sy amin'ny zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fantatsika tsara dia hoe anatona an'Andriamanitra tsy ao izy. Tsy ao izy raha matoa izy manaiky anao anatinao ianao nefa tsy miala amin'ny fahotanao. Fa eto dia niteneny mihitsy hoe tonga ny anjely ary tonga koa ny Andriamanitra mihitsy ary niteny hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho ary hoy izy aza manakaiky ety esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa tany masina io ijoroanao io. Tsy manakaiky akory tsy sain'Andriamanitra manakaiky akory fa tena hoe tany masina. Dikan'izany rehefa eo amin'Andriamanitra tsika eo amin'ny tompo amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny fionana rehetrarehetra dia mila mandiny tena aloha mibebaka alohan'ny aingantsika ary indrindra raha eo amin'ny tompo eo akaiky eo zany dia mila mibebaka. Io fotoana fibebahana io averina ihany zany amin'ilay fotoana amin'ny asa fanompoana sy ny fiaraha-mivavaka matetika dia tsisy intsony. Ohatran'ny hoe misafosafoana fotsiny ary tsy atao mihitsy ary fa tonga dia tononona fotsiny hoe raha mibebaka ianao na misy olona anankiray mivavaka izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na ilay olona mivavaka ary sanatria tsy mitsara an'ilay olona fa mety izay ho an'ny tsirairay avy zany fa raha manantona ny tompontsika dia mila madio aloha esory ny kapa eo an-tongotrao. Dikan'ilay kapa dia ny loto, iny dia mitondra loto, mitondra ny tsy fahatanterahana fa raha miala amin'ny kapa dia afaka miditra amin'ny tongotra nefa ianao amin'ny tongotra tsy misy kapa zany. Dikan'izay tena efa madio ianao no miditra ao amin'ny fionana amin'Andriamanitra. Izay zany no manamafy hoe tandremo fa tsy heno antsika ny tompo izay masina ihany hoy izy no hitan'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota azafady. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay masina ihany no ahitana azy. Ka mila mitandrina isika zany amin'ny fombafomba, amin'ny fahazarana, amin'ny fanarahana fotsiny ny liturjia izay tononona sy alamina amin'ny maha-olombelona fa Andriamanitra mahita ny zavatra misy marina amin'ilay fivoriana, amin'ilay fionana ary indrindra amin'ny tsirairay avy. Araka ny teny fa tsika izao ny tempolony dia mila madio zany antsika ilay tempolin'Andriamanitra izay eo aminy. Amin'ny andiny fahenina amin'ilay Exode fahatelo teo zany nalan'ny Jesosy hoe hoy izy Andriamanitra zany no miteny izao no Andriamanitry ny razanao dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisaritava i Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Midika zany hoe tena mampatahotra ilay Andriamanitra
Misy olona dia tena misekoseko mihitsy, mirehare mihitsy hoe eo amin'Andriamanitra, dia mahasahy mihitsy amin'ny fihetsika, amin'ny fitafy, amin'ny fiaingo tsy araka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia mahasahy mihitsy mijoro idiran'Andriamanitra. Izay zany a ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay miasa, indrindra izay miakatra eny ambony alitara, nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitafy, ny fiaingo, ary indrindra moa izany natao raha tsy araka ny tompo ianao a, dia na raha mihaino izao fampahirizana izao ianao, na ny tompo hiasa hanafay a, na ny tompo a tsy hiaino anao zany a, fa fotoana very ihany a, ny fanatonana sy ny fiheverana hoe fiderana sy vavaka atao amin'Andriamanitra. Mila matahotra an'Andriamanitra tahaka Mose isika, ary misaritava hozy izy, satria Andriamanitra masina izy io. Izany indrindra no efa hidirantsika ao amin'ny Malaki toko voalohany. Teny fantatsika daholo zany fa adino na hodiana tsy fantatra rehefa tena hoe eo amin'ny tompo. Inona ny tenin'ny tompo amin'ny Malaki toko voalohany, ny andinin'ny fahaenina ihany raisitsika aminaran'i Jesosy hoe: ny zanaka dia manaja ny rainy, ary ny mpanompo dia manaja ny tompony. Koa raharay aho, aiza ary izay mba hajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy. Hoy Andriamanitra tompon'izao rehetra izao aminareo mpisorona izay manamavy ny anarako. Dia zany a, eto a dia ny mpisorona, olona efa ao anatin'ny tempoly, ao anatin'ny asa fanompoana, no tenin'ny tompo. Tsy manaja ny ray, tsy manaja n'Andriamanitra, noho ny fahalotoana, noho ny tsy famendrehana, manota, mangalatra, mamitaka ny vahoaka an'Andriamanitra, nefa dia mahasahy mijoro eo anatrehan'ny tompo. Ary koa anankiray koa zany ny mpisorona eto ny teneny, ny mpitondra tsy miteny ny fahamarinana, tsy miteny ny marina araka izany teneniny izany hoe tsy mety izao fihetsika izao a ety amin'ny anatina ny tompo. Raha olona mbola tsy mahafantatra izy a, tsy omena tsiny, fa misy teny fa ao anatin'ny fanompoana, efa nibebaka, efa nanolo tena ary, fa mbola tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na fiteny, ny fitafy, ny fihetsika rehetra. Hita ety ivelany dia efa azo tsy mitsara ny olona ivelany, fa amin'izany ny endrika ety ivelany izany dia efa ahafantarana hoe hitoetra amin'izao olo izao ve ny fanahy masina. Mila manontany tsiny tsika. Fa entina Mosesy ary a, dia nasain'ny esorina ny kapany ary ny saritava izy amin'ny fanatonana ny tompo. Izay zany teny tompo, sarotiny izy: aiza izay tahotra aho izy raharay aho, aiza ny hajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra ahy. Mila matahotra an'Andriamanitra tsika, ary mila manaja ny tompo amin'ny asa fanompoana sy amin'ny fanatonantsika azy. Mila mibebaka foana zany a amin'ny fotoana, vao manomboka amin'ny fotoana ianao a, izay ny tokony ho izy amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fiaraha-mivavaka. Vao manomboka amin'ny fotoana dia tarity ny olona hibebaka aloha. Mila mibebaka fotoana ela mihitsy. Mahatsapa ianao tena voavela heloka sy nafahan'ny tompo, izay a vao miroso amin'ny fiderana, miroso amin'ny fisaorana akory ary. Satria tsy heno antsika ny tompo a raha ao anatin'ny fahalotoantsika, ary ao anatin'ny loto, ao anatin'ny ota, tsy manaja an'Andriamanitra ozy izy ary tsy matahotra azy. Ten'Andriamanitra farany, satria tsy ho alavaintsika ny fanazavana, fa porifontsika amin'ny ten'Andriamanitra dia eo amin'ny Isaia toko fahaenina. Isaia toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izany no vakiantsika hanamafisantsika amin'izany teny izany ihany koa aminaran'i Jesosy hoe: tamin'ny taona nahafatesan'i Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, avo sady manerinerina, ary ny ebakebaky ny akanjony nahafeno ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, sady nanana elatra enina avy. Ny roa dia nanaronany ny tapany, ny roa dia nanaronany ny tongony, ary ny roa dia nanidinany. Ary nanandratra ny feony ireo ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Izay a no teny fahatelo. Ten'Andriamanitra zany a, hanafisantsika amin'izany hoe famasin'Andriamanitra zany rehefa manantona azy. Eto a dia Isaia mihitsy no nihaona tamin'Andriamanitra ihany koa. Nahita hozy izy, nahita ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana hozy izy a,
izay sady manerinerina ary nebakebaky ny akanjo minahafen'ny tempoly. Zany hoe rehefa tena tonga eo ny tompo ambisionana ao anatin'ny tempoly, ao anatin'ny fiaraha-mivavaka, dia tena mahameno zany tempoly zany. Fantatsika izany tamin'ny sehoany tamin'ny Mosesy tamin'izy nanao ny tranolay. Fa rehefa tonga Andriamanitra dia na ny setroka dia nameno ny tranolay, ary Andriamanitra dia miasa rehefa manatona ny olona rehefa tena madio sy tafahoana aminy amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Inona ny teneniny eto? Nisy serafima nitsangana teo amboniny, ireo zany anjely. Anjely izay manompo an'Andriamanitra, izay endrika vorona ny lazany azy eto. Nisy serafima nitsangana teo amboniny izy sady manana elatra eninavy. Eto nisy serafima tsy niteny nisany izy eto, fa misy serafima maromaro izay samy nanana elatra eninavy. Izy zany tsy niteny nisany eto, fa nisy serafima maromaro izay miterana Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra ny anjely amin'ny voninahiny. Dia inona nataon'ireo? Le elatra enina ny roa nanarona ny tavany, araka natao Mosesy teo ny saroma ny tavany, tsy samy jery akory an'Andriamanitra ireo zany. Ny roa nanarona ny tongony, araka le teny teo esory ny kapa. Eny hoe mila madio. Ireo serafima ireo na manompo an'Andriamanitra sy hoe anjely ny fidian'Andriamanitra ireo, niara nanompo azy teo foana, fa tsy mahazo miseho akory amin'ny fahamenarany, amin'ny tsy fahamendrehany, fa tena hoe takonana daholo ny tongony, ary ny roa dia nanodinany. Ny vorona ny elatra roa ihany no hita hoe anodinany, fa reto dia tena nasiany elatra enina, izay nanakonana izay loto, izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ireo vao nanandratra ny feony, ary manandratra ny feony ireo izy ka nifamaly hoe masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Raha tia hideran'Andriamanitra amin'ny fahamasinana antsika, dia manantona azy amin'ny mpanetentena, dika manety teny eto zany dia ny hoe mibebaka, miala amin'ny loto, miala amin'ny fahotana, ary miditra amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ivelany sy anatiny. Dia izay tsika vao afaka hideran'Andriamanitra araka ny nataon'ireto serafima reto. Masina, masina, masina Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, endriky ny voninahiny ny tany rehetra. Dia izay zany fampaherezana, ampahafantarina antsika fa aleo ary rehefa mihaona amin'ny tompo zany, aleo ary mihaona amin'ny mpibebahana. Raha reto izay hitantsika nanantona reto zany olon'Andriamanitra, olona ao anatin'ny fahamasinana ireo, fa tena manetry tena ary mibebaka sy miala amin'ny loto. Ka tsika izay izay tsy mendrika, vao miratra ny masoandro izy, dia ratsy foana amin'ny sain'ny olombelona, tsika tsy mendrika, tsy tanteraka, tsy tsika indray ve no tokony hibebaka, maharitra, mahatsapa mihitsy tsika, fa vao vela hely koa afaka. Ary ny dikan'ilay vao vela hely koa zany dia tsy miala amin'ny ratsy fanao izy, tsy miverina amin'ny fahotana intsony. Mahatsapa izany isika, izay vao vonona, izay vao tokony hideran'Andriamanitra, tokony hisaotra an'Andriamanitra ary eo aminy tokoa. Ka dia izay zany ny tenin'Andriamanitra ho antsika anio, aoka dio sy masina isika rehetra izay hihaona sy hivavaka amin'Andriamanitra, fa tsy haino antsika izy, tsy mihaino ny mpanota izy, ary ny masina ihany ozy izy no ahitan'Andriamanitra. Dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen.